Jesosio, ianao namonjy anay, maty tao Kalvary, ny eloko rehetra efa nofafanao, ka misaotra anao aho, ry Jesosy fitiavana. Lay Satana favalo, tsy androbaka intsony, fa ianao no miaro, zay mialo taminao. Diralaza ho anao, ry Jesosio, voninahitra sy saotra no atolotro anao, ka sandratro ny omby mandram-piverenanao, ny manarady anao no masambatra izao. Lay Satana favalo, tsy androbaka intsony, fa ianao no miaro, zay mialo kaminao. Ka de raiko lalandava, ry Jesosio, ny fitiavanao ahy, na de tsy mendrika, ka sandratro eran-tany, ny fahalebiazanao, ka izao tontolo izao, areny anaranao. Lay Satana favalo, tsy androbaka intsony, fa ianao no miaro, zay mialo kaminao. Lay Satana favalo, tsy androbaka intsony, fa ianao no miaro, zay mialo kaminao. Aleluia, aleluia. Mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alina alakamisy fa 4 ny volana avril 2025. Ry ava-malalo amin'ny Tompo, raha ianao ny hira teo dia anatin'ny hira anankiray izay nomeny Tompo ahy zany. Zany hoe ny fanahy masina zany no mametraka ny hira zany ao anatiko dia avy eo zany ny anjely no mampianatra dia isaoranan'ny Tompo, satria maro zany ny hira nomeny Jesosy, maro ny hira nomeny Tompo dia vonaitra ho azy dera ho azy manambara zany ny hira teo ny amin'ny hoe mpanjakako ianao, izy rery ihany no tokony mpanjaka ny fiainantsika. Ry havanao ka ianao hiomana hibebaka antsika rehefa avy eo, satria tena mandalo isika ety ambony ity tany ity. Tena mpanjakanao marina ve Jesosy? Tena miankina amin'ny marina ve ny fiainanao? Satria zany hoe mpanjaka ny fiainantsika zany dia tena hoe tokony ahajaina lehibe indrindra fiainantsika zany. Ry havana manasanao aloha zahako hariva afaka amiko hidirantsika an'Andriamanitra hisaorantsika azy, satria raha ny herintsika fotsiny dia tsy afaka mivory toy izao tsika, tsy afaka tsika mivavaka eto akory raha ny herintsika manofo antsika, fa noho ny herin'Andriamanitra lehibe izay mbola nomeny antsika, mbola ahafahantsika miantso ny anarany amin'izao andro alina izao, ka hidera azy isika, hanaja azy isika, hanome voninahitra azy isika amin'izao andro alina izao. Hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, misaotra mankalaza anao, midera anao Jesosy satria tsy misy toa anao. Ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra,
ianao ilay Andriamanitra masina indrindra, ianao irery ihany no hiankohofany nofo rehetra, ianao irery ihany no derainay Jesosy io, ary tsy misy toanao. Misaotra ray satria mbola tombonandro nomenao anay, mbola ahafahanay Jesosy mivory toy izao. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay tompony tompo no ankalazaina ary asandratra. Jesosy io misaotra anao, misaotra ny amin'ny fotoana mbola nomenao anay, misaotra ny amin'ny fofinaina izay mbola anatinay tsiraray avy, satria ianao no Andriamanitra lehibe indrindra, ianao no mitana ny fofinaina zanak'olombelona tsiraray avy. Ka misaotra anao Jesosy, mideranao Jesosy satria mbola afaka mivavaka izay, mbola afaka miteny izay, mbola afaka hibebaka koa izay Jesosy io. Tompo, maro nefa tsy afaka intsony, maro Jesosy nefa anatin'ny koma tsy afaka miteny intsony, maro Jesosy nefa maty Jesosy tsy afaka miteny intsony, tsisy intsony ny fotoana hibebahany, fa izay kosa Jesosy io mbola namindranao foa. Mbola namindranao fo Jesosy satria mandalo izay ety, mandalo izay Tompo, toy izay dia lasa mila toty tany ity. Ka mangataka aminao Jesosy io, atreo izay tsiraray avy, amboary izay Jesosy amin'izao andro alina izao. Raha misy tompony haino rapiso Jesosy na amin'ny andro hafa Tompo, aoka ianao anamboatra azy rehefa tena mifantoka aminao izy Tompo malalao. Ka amboary izay Tompo, aoka ianao Jesosy hitantana anay tsiraray avy. Ka atreo Jesosy izao fotoana izao, oka ny fanahy masonao no hitahaka eto, oka ny fanahy masonao no hikasika koa ny olonao tsiraray avy eto Jesosy io. Ka oka ianao Tompo no andrakotra an'izao materiel izao koa, ary izay tsiraray avy koa Tompo amin'ny ranao. Ka minaranao Tompo ny adidiko sy androako, ny asa matasatana rehetra, izay korotana mampitabataba rehetra, izay hieno amin'ny sofina, ary eo koa Jesosy ny amin'ny herin'ny rivotra izay mitady anakana Jesosy dia roahana amin'anao zany Jesosy Nazareta, dorana amin'ny rano asa matasatana rehetra, potehana amin'ny rano zany Jesosy, ary atsipiny andavaky ny elo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izany Jesosy fa oka ianao Tompo no eto aminay, oka ianao Jesosy no antononay. Ka mangataka aminao Tompo malala andrava izay rehetra manelingelina anay tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao. Ka mitenena fanahy masina oka ianao ampiratra ny masom-pananay tsiraray avy, oka koa ianao eno tsara ny sofinay tsiraray avy, oka ianao anala izay mibaha anatin'ny sofinay, oka ianao anala koa izay mibaha anatin'ny sainay, foka izay hifantoka tanteraka aminao fanahy masina. Ka tena ny fanahinay tsiraray avy no hiasa ary anatinanao Jesosy, satria Jesosy efa kesan'ny fotoana, ka milanao izay, milanao izay Jesosy malala ny voninahitra dia ho anao rery ihany. Ampianaro izay ray malala ampianaro izay mba handeha araka ny sitraponao, araka ny tianao. Voninahitra dia ho anao rery ihany Jesosy Tompo malala Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Amen. Ry ava malala amin'ny Tompo, ny teny zany izay nomeny fanahy masina antsika androany ny amin'ny ibebahantsika. Ibebahantsika, ary koa zany fampaherezana ihany koa moa zany ny teny, sady ibebahana no fampaherezana ihany koa zany ny teny omeny Tompo antsika zany dia ao amin'ny bokin'ny Petera, raisintsika ny Baiboly ao amin'ny bokin'ny Petera zany Petera voalohany, Petera voalohany toko 2 dia hovakintsika zany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 10 zany no raisintsika. Petera voalohany toko 2 andiny voalohany ka hatramin'ny andininy 10. Io zany no zavain'ny fanahy masina amintsika anio dia hibebaka zany tsika après anio. Hovakintsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Koa esory ny lolompo rehetra, ny fitaka rehetra, ny fiatsaram-belatsia, ny fialonana, ary ny fanendrikendrena rehetra, fa tahaka ny zaza vao teraka, dia maniria ny ronono tsy mitampoka, dia ny teny mba hitomboanareo amin'izany ho amin'ny famonjena, raha efa nanandrana ianareo fa tsara ny Tompo. Izy no antoninareo toy ny vato velona no lavin'ny olona, nefa voafidy sady sarobidy eo anatren'Andriamanitra, ary ianareo koa dia tsangana tahaka ny vato velona ho trano ara-panahy, ho fisoronana masina mba hanolorana fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.
Fa misy teny ao amin'ny soratra masina milaza hoe indro mametraka vato fehizoro ao ziona ao dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy dia tsy hitsanga menatra. Koa ny voninahitra dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay nolavy ny mpanao trano no tonga fehizoro. Ary vato matafotoina sy vato lampy mahasolafaka, ary satria tsy nanaiky ireo dia tafotoina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny hatsarany ny antso ho anareo, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa kehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namindrana fo, fa kehitriny efa namindrana fo. Amen. Alleluia. Tsara be le tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra etra moa tsara be avokoa zany, tena mampaheritra ady na za mamaky azy ary tsy haiko ianao izay miaino na mamaky koa ianao fa tena mampaheritra ady. Eto zany afantatsika tsara fa i Petera, satria mazava be ny amin'ny nanoratra, i Petera no nanoratra ny teny zany. Dia eto zany Petera zany no miteny amintsika zany, tonga dia itsika zany no ivantanan'ilay tenin'Andriamanitra zany, tonga dia raisintsika hoe ho antsika zany tenin'Andriamanitra. Eo zany tsika halala hoe inona moa no ibebahantsika, hoe ahoana marina moa ny tena hoe momba antsika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Ahoana marina ny momba antsika tsirairay avy eo anatrehan'Andriamanitra. Andiny voalohany ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra dia manazava ny fanahy masina arak'izay tiany. Andiny voalohany amin'ny Petera voalohany toko 2, hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany. Koa esory ny lolom-po rehetra, ny fitaka rehetra, ny fiatsaram-belatsia, ny fialonana ary ny fanendrikendrena rehetra. Hatreo aloha zany. Eto zany ry havana vao manomboka ny teny izay vakiantsika, izay nomeny fanahy masina, tonga izany dia efa mampitandrina antsika sahady, efa maniraka antsika sahady hialantsika amin'ny zavatra ratsy maro zany. Zavatra ratsy maro. Teneny tenin'Andriamanitra zany hoe koa esory ny lolom-po. Eo zany lolom-po zany aloha ny ambara lolom-po rehetra ho izy rehetra zany. Mila zany tsika tena hoe manala ny lolom-po. Raha misy olona any fantatrao na hoe olona nanala alahelo taminao na nananao alahelo, dia mety mbola mipetraka anatin'ny fonao le izy. Mila tena manala izay lolom-po, satria lasa lolom-po raha tazoma anatin'ny fo zany ilay zavatra mampalahelo anao, na koa zany hoe olona tsy mety adinonao, raha olona nanao ratsy ianao ka tazomina anatin'ny fo le izy dia lasa lolom-po. Eto zany Petera dia miteny amintsika hoe koa esory ny lolom-po rehetra. Amen. Mila zany tsika tena hoe manala ny amin'ny lolom-po zany anatin'ny fontsika ao, izay zavatra mipetrapetraka ao izay tena hoe tazomintsika ao, mila alana zany izay zavatra izay. Dia koa ny ten'Andriamanitra hoe ny fitaka rehetra, mila alana koa zany ny fitaka rehetra. Mila zany tsika tena hoe anatin'ny fahamarinana, miala amin'ny fitaka, miala amin'ny zavatra hoe tsy marina zany, fa mila tena hoe mijoro tsara zany, tena hoe anatin'ny fahamarinana fa tsy mamitapitaka zany. Mila tena hoe marina zany isika anatrehan'Andriamanitra. Teneny mihitsy hoe ny fitaka rehetra, zany hoe rehetra mihitsy zany. Dia io koa ten'Andriamanitra hoe ny fiatsaram-belatsia. Io fiatsaram-belatsia io dia tena sarotra amin'olona maro mihitsy ny miala amin'io. Misy sasany miombe, mitsikitsiky aminao, nefa ny fiatsaram-belatsia le izy. Misy olona koa tsapako ato ohatra hoe diso ampitiavana. Diso ampitiavana satria ny eritreretra tena fitiavana fo tokoa ny tiavan'ilay olona anao, nefa fiatsaram-belatsia. Le izy zany le fiatsaram-belatsia tena mora amin'ny fahavalo mihitsy mampiasa an'ilay fiatsaram-belatsia. Zay vao tonga antsika mila mitandrina mafy dia mafy isika. Dia eo koa ten'Andriamanitra hoe ny fialonana.
misy zany ny olona tena hoe mialona, mila miala amin'ny fialonana mihitsy zany isika. Oka atsika tsy eritreritra n'olona hafa mihitsy hoe irahanina ohatran'izao na izy ohatr'izao. Fiaina an'le olona fiainan'olona, fa miala zany miala zany amin'ny fialonana. Mazava be tsy ny ten'Andriamanitra eto. Ary ny fanendrikendrehana rehetra, amen. Mila miala amin'ny fanendrikendrehana. Isika olombelona dia indraindray manendrikendrika amin'ny zavatra tsy marina. Ary koa miteny hoe ohatrohatran'izao na ohatrohatran'izao, endrikendrika zany nefa zavatra tsy fantatra marina ny fototra ilay izy na koa hoe zavatra hoe tsy nataon'ilay olona dia endrikendrika. Mila zany tena hoe mibebaka momba an'io zany tsika. Maro be zavatra hibebahantsika an'io. Eo ny amin'ny lolo-po, eo koa ny amin'ny fitaka, eo koa ny amin'ny fiatsaram-belatsia, eo koa ny amin'ny fialonana, eo koa ny amin'ny fanendrikendrehana. Amen. Dia hoy ny ten'Andriamanitra andiny faharoa hoe fa tahaka ny zaza vao teraka dia maniria ny ronono tsy mitampoka, dia ny teny mba hitomboanareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Amen. Eto zany dia isika tsy maintsy miverina toy ny zaza kely vao teraka. Tadidio tsara ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy mihitsy no niteny hoe tsy maintsy miverina ho toa zaza zany isika. Izay vao miditra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy maintsy tsika tena misaina toa ny zaza. Tsy maintsy tsika tena hoe madio am-po zany satria ny zaza kely na inona ataonao ny zaza tena zazakely mbola tsy tena hoe lehibe zany fa tena hoe zaza mbola tokotra hoe 2 taona, mbola tsy fahalala ratsy zany. Na inona ataonao an'ilay zaza dia manantona anao foana ilay zaza. Raha ianao ny reniny na ianao ny rainy na koa ianao olona mitaizana azy, dia manantona foana ilay zaza madio am-po. Izay no mahatonga ny lalana makany an-danitra tsy ho moramora. Satria tsy moramora mihitsy miditra any an-danitra. Satria tsy maintsy isika ho toa ny zazakely, tsy maintsy tonga toa ny zaza isika. Izay isika vao tafiditra ny lanitra. Tena madio tanteraka mihitsy zany. Mazava be ny ten'Andriamanitra hoe andiny faharoa hoe fa tahaka zaza vao teraka dia maniria ny ronono tsy mitampoka. Ronono tsy mitampoka ny ronono omena zaza vao teraka. Dia ny teny zany, fanoharana zany no ataon'ny Petera eto. Ny teny, ilay teny dia Jesosy. Izy ilay teny tonga nofo satria teny lehibe soratra eto. Izy mihitsy ilay teny tonga nofo. Mba hitomboanareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Amen. Izay ilay izy. Mba hitombo zany tsika amin'ny famonjena. Ny ara-panahintsika mba ho tafiditra ny lanitra isika. Mba hiala zany amin'ireo toetra ratsy rehetra teo aloha ireo, ilay vakiantsika teo. Fa tena mba hitombo tsika ao amin'i Jesosy. Oka mihitsy zany manomboka androany tena hoe hijery fiainana olona hafa na mbola hoe hifandray raisany amin'ny zavatra ratsy zany fa tsy mety zany. Fa tsy maintsy tsika tsy maintsy tonga toy ny zazakely zany. Toy zazakely vao teraka mihitsy zany. Dia hoy ten'Andriamanitra andiny fahatelo hoe raha efa nanandrana ianareo fa tsara ny tompo. Amen. Izay mihitsy. Rehefa nanandrana isika fa tsara ny tompo. Asa ianao na ohatra fa tena mamy anie miaraka amin'i Jesosy. Tena fahasambaram-be mihitsy miaraka amin'i Jesosy. Ny manompo azy ho tena hoe fifaliana mihitsy ny manompo an'i Jesosy. Tena hoe te hitenen'ny tompo foana, te hanambaran'ny tompo foana, te hizara foana fahatsarany tompo. Izay ilay hoe tsara ny miaraka amin'ny tompo. Efa mianasady fianan-danitra isika rehefa tena ao amin'i Jesosy. Tsara mihitsy ny miaraka amin'i Jesosy. Mazava be ny ten'Andriamanitra hoe raha efa nanandrana ianareo fa tsara ny tompo. Tena tsara mihitsy ny tompo. Andiny fahefatra. Izy no antononareo toy ny vato velona, no lavin'ny olona nefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Izay ilay izy. Maro be ny olona nandahan Jesosy. Sao dia mbola ao anatin'ny olona mandaha ny tompo ianao. Eto zany ten'Andriamanitra manambara hoe izy no antononareo, izy ihany no afaka antonontsika zany. Toy ny vato velona. Toy ny vato velona ny tompo, no lavin'ny olona Jesosy. Nefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra.
sarobidy anatr'Andriamanitra Jesosy. Isika rehefa maka toan'Andriamanitra dia mikarakara antsika mihitsy ny raintsika any an-danitra, satria tena sarobidy mihitsy ny rahan'i Jesosy teo ambony fijaliana, sarobidy mihitsy ny famonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony fijaliana. Isika izay tsy mendrika akory nefany navotan'Andriamanitra isika, nomeny antsika zanalay tokana. Dia isika ve dia mbola avita anota ihany, nefa ny famonjena lehibe tsy takatra heverina. Maro ny olona mandahan Jesosy, mbola miaina anatin'ny fanompontsampy, fantatra zao fa sampy dia mbola atao ihany. Maro ny olona mbola miaina anatin'ny fijangajangana, fantatra zao fa fijangajangana mbola atao ihany. Ry havana, zava-dozana eny miandry, elo mihitsy no miandry ny olona izay mandahy amin'ny fahamarinana sy fahamasinana. Mila tena mitandrina mafy mihitsy zany isika vao tafiditra ny lanitra. Tsy maintsy tonga toy ny zaza, toy ny zaza vao teraka. Tsy maintsy tsika tonga amin'ny fahamasinana tanteraka vao tafiditra ny lanitra, satria araka ny tenin'Andriamanitra fa izay tsy manam-pahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahitany tompo, tsy ahitany tompo mihitsy. Tsy azo amboarimboarina niditra any an-danitra, tsy azo amboarimboarina, fa tsy maintsy masina isika izay vao tafiditra ny lanitra. 5, ary ianareo koa dia hatsangana tahaka ny vato verina ho trano ara-panahy, ho fisoronana masina, mba hanolorana fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Zay zany. Isika koa zany, isika koa dia hatsangana tahaka ny vato velona, tahaka ny tompo izany, tahaka ny vato velona ho trano ara-panahy. Ny vatantsika zany, io vatantsika io dia trano ara-panahy. Trano ara-panahy ny vatantsika. Tokony hatsapa mihitsy isika hoe isika ny ka mandalo ihany ity, ary ny vatantsika dia ohatrana akanjo-bà fotsiny io, ohatrana vesta fotsiny io vatantsika io, fa io vatantsika io dia heverina ho vovoka io, hiverina ho vovoka io, fa le fanahintsika no hiverina any amin'ny ray na ho any amin'ny elo, raha ohatra ka tsy mankatoy isika an'Andriamanitra dia any amin'ny elo mandrakizay. Eto zany tenin'Andriamanitra dia manambara hoe ary ianareo koa dia hatsangana tahaka ny vato velona ho trano ara-panahy. Trano ara-panahy vatantsika, ho fisoronana masina. Io vatantsika io, ny fanahintsika io zany ny hanompoana ny tompo io no masina io fanahintsika io. Masina fanahintsika tahaka ny fanahy masina, fanahy masina. Izy lehibe indrindra. Dia tokony ho masina koa isika raha miantso an'Andriamanitra hoe ray, satria Andriamanitra dia fanahy masina. Dia tokony ho masina ihany koa isika. Ry havana, mila antsika tena hoe mahatsapa tsara ny amin'ny mahazanaka Andriamanitra antsika, ny amin'ny mahazanaka Andriamanitra antsika. Ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe mba hanolorana fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Hitanareo zany, fanatitra, hanolorana fanatitra ara-panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Zay le izy. Tena hoe fanatitra ara-panahy mihitsy no ilain'Andriamanitra. Zay vao tena hoe sitrak'Andriamanitra zany avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsisy mihitsy ny olona hoe mivavaka dia hoe mieritreritra hoe ho tafiditra any an-danitra nefa tsy mino an'i Jesosy. Fa mivavaka amin'ny sampy, ohatra na mivavaka amin'ny Bouddha, ohatra na mivavaka amin'ny zavatra hafa, dia mieritreritra ilay olona hoe ho tafiditra any an-danitra. Tsy atopoko. Mazava tsara ny anaty Baiboly fa sitrak'Andriamanitra ny avy amin'ny Jesosy Kristy. Izy ihany no lalana, avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izay ihany no fanatitra masina zany sitrak'Andriamanitra. Dia avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. 5, fa misy teny ao amin'ny soratra masina milaza hoe indro mametraka vato fehizoro aoziona ao, dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy
dia tsy hitsanga menatra. Amen. Ry havana, Jesosy ilay vato fehizoro, izy irery ihany no vato fehizoro. Ary i Jesosy vato fehizoro io dia vato voafidy sady sarobidy. Tsy sarobidy hafa ankoatran' Jesosy. Tsy misy. Tsy misy sarobidy hafa ankoatran' Jesosy. Ry havana, na vato iny nalaintsika, na tapakazo iny nalaintsika, na ivavahan'olona izany tsy sarobidy zany. Sampy zany devolony ao anatin'ireny. De afo be miandre le olona zay manao izany. Fa eto dia Jesosy, izy ilay vato voafidy sady sarobidy, izy irery ihany. Ary izay mino azy dia tsy hitsanga menatra. Amen. Tsy hitsanga menatra izay mino an' Jesosy. Tsy hitsanga menatra. Rehefa manaraka ny tompo isika, rehefa miafy isika amin'ny lalana le antsika noho i Jesosy, ninona zavatra eo anatrehantsika, na inona adetrehantsika, dia tsy hitsanga menatra mihitsy isika. Amen. Aza matahotra ianao, aza manahy ianao, fa tsy hitsanga menatra mihitsy isika rehefa miaraka amin'i Jesosy. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra ho lasa avokoa, fa Jesosy tsy miova mandrakizay doria. Tsy hitsanga menatra mihitsy isika rehefa ao amin'i Jesosy. Ny fanompo-tsapy sy ny ratsy rehetra no hitsanga menatra. Any amin'ny Isaia afaka vakianao ny ten'Andriamanitra. Fa rehefa ao amin'i Jesosy isika dia tsy hitsanga menatra mihitsy. Eto mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe indro mametraka vato fehizoro ao ziona ao, dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy dia tsy hitsanga menatra. Amen. Jesosy ilay vato fehizoro. Tsy hitsanga menatra tsika rehefa tena mijoro tsara ao amin'i Jesosy. Afaka vakianao koa Isaia 28:16. Afaka vakianao satria misy entre parenthèse tsinona eto. 7. Koa ny voninahitra dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa, ny vato izay nolavy ny mpanao trano no tonga fehizoro. Amen. Hitanareo izany. Ny voninahitra dia ho antsika izay mino, satria ny voninahitr'Andriamanitra dia hita amintsika tsirairay avy manaraka an'Andriamanitra. Hita izany satria zanak'Andriamanitra isika. Zanak'Andriamanitra isika ka tsy hitsanga menatra mihitsy. Fa kosa zany ho an'izay tsy mino, dia ny vato izay lavy ny mpanao trano no tonga fehizoro. No lavin'izy ireo zany Jesosy. No lavin'izy ireo Jesosy nefa io vato io, izy no fehizoro. Izy no hiaterantsika. Izy no mahatonga antsika mijoro. Izy ilay tsy mampamenatra antsika. Tsy hitsanga menatra mihitsy isika na oviana na oviana rehefa tena ao amin'ny tompo ianao. Fa mijoro tsara. Mijoro tsara. 9. Misy hoe entre parenthèse akaiky le hoe no tonga fehizoro, Salamo 118:22. Afaka raisinao noty raha ohatra ka tsisy anatin'ny baibolinao. Salamo 118:22 zany. Salamo 220:2. Dia hotorisantsika ny ten'Andriamanitra 9 tsika zao atao bokin'ny Petera 1:2. Dia hoy ten'Andriamanitra ny 9 anaran'i Jesosy Tompo hoe: ary vato matafotoina sy vato lampy mahasolafaka, ary satria tsy nanaiky ireo dia tafotoina tamin'ny teny izy, sady izany koa no nanendrena azy. Amen. Ry havana, ny olona izay tsy manaraka an'Andriamanitra, ny olona izay tsy mino an Jesosy, ny olona izay mbola mitoetra anatin'ny fahalotoana rehetra, dia ny vato, izany hoe Jesosy zany, ilay vato lampy dia lasa mahatafotoina azy sy mahasolafaka azy. Izany hoe ny fiainany dia tsy ho tafavoaka mihitsy fa ho veriny amin'ny elo. Satria tsisy lalana hafa azahoantsika mankany an-danitra afa-tsy Jesosy. Izy irery ihany. Izy irery ihany ilay vato fehizoro. Fa ny olona izay tsy mankatoa an Jesosy, ny olona izay mbola mandeha araka ny nofiny, dia lasa vato mahatafotoina azy zany Jesosy ilay vato lampy, ary koa mahasolafaka azy.
tena ho solafaka mihitsy ny olona ary ho very mandrakizay rehefa tsy miverina amin'i Jesosy. Ry havana tsisy mihitsy ny ampivoany, tsisy mihitsy ny ampivoany. Zay raintsika mankany an-danitra, zay raintsika mankany amin'ny elo mandrakizay, tsisy mihitsy ny ampivoany. Tsy maintsy mifidy mandrakizay antsika ety ambonin'ny tany. Ety antsika no mifidy. Tsy afaka antsika miteny hoe Jesosy atiako be manompo anao nefa mbola mifikitra ota anankiray tsika na ota ray ara. Na ota ray ara dia efa miomana fa ny amin'ny elo izany ny hafaranao. Mazava be mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Jerefo tsara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Lainga fotsiny, lainga dia mahavery any amin'ny elo. Lainga fotsiny ka tokony hitandrina mafy tsika raha te hiditra lanitra. Mazava be ny tenin'Andriamanitra teo fa tsy maintsy tonga tahaka ny zazakely voateraka, zany zaza voateraka dia maniriany ronono tsy mitapoka, tsisy fangarony, ronono tsy mitapoka, tsy tapohana rano, tsy tapohana zavatra hafa fa ronono tsy mitapoka. Ohatra koa ny amin'i Jesosy, tsy azo ampiana, tsy azo analàna fa rehefa ao amin'ny tompo dia ao amin'ny tompo, rehefa tsy ao amin'ny tompo dia tsy ao amin'ny tompo. Amen. Tsy ahita ny tompo mihitsy ny olona anankiray raha ohatra mbola miaina amin'ny zavatra hafa ihany nefa miteny hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe mivavaka amin'Andriamanitra ihany izy. Tsy ahita ny fahalehibiazan'ny tompo mihitsy isika raha manao izany. Tsisy mihitsy ny mirakla amin'ny fiainanao. Fa hoe ny mirakla angamba dia mety olona mpandaika no miteny hoe misy ny zavatra ohatr'izao miseho aminao hoe prosperité dia azo vola be ianao. Lainga avokoa izany. Lainga izany. Fa ny mirakla dia ny fionanao amin'i Jesosy. Ny fionanao amin'ny tompo. Izay ilay mirakla. Ry havana tsy maintsy tsika mahadidy ho tsara vao tena afaka mihaona amin'i Jesosy. Tsy maintsy safidiny tsiraray avy ilay izy, tena safidiny tsiraray avy. Fa tsy terena Jesosy, tsy mba manery izany Jesosy. Fa safidy tsika tsiraray avy. Andininy fahasivitsika izao. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Atsaniko hatreo aloha. Eto izany isika rehefa ao amin'i Jesosy dia tokony ho tsapanao tsara mba tsy hanarahanao olona intsony, na iza olona mitarika anao, na iza olona miteny anao dia aza manahy ianao. Aza manahy ianao satria eto mazava tsara ny tenin'Andriamanitra, eto miteny hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy. Voafidin'Andriamanitra isika. Tahaka ilay vato fehizoro, jerevy tsara, vato voafidy Jesosy sady sarobidy. Izay dia vato lampy. Dia isika koa izany dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy. Isika izany izay mankatoa an'Andriamanitra. Fa tsy hoe koa hoe fianakavianao manontolo, mila mitandrina mafy dia mafy isika. Tsika mantsy indraindray rehefa ao amin'i Jesosy dia tiantsika ho vonjena avokoa ny olona rehetra. Tiantsika ho vonjena avokoa ny olona rehetra. Izay zavatra izay nefa tsy azontsika atao izay. Manambara tsika amin'izy ireo hoe izao ny lalana mankany an-danitra, izao nambaran'i Jesosy dia arakaraky ny olona tsy voatery mihitsy. Arakaraky ny olona tsiraray avy na anaiky ny olona na andà. Isika izany dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe taranaka voafidy. Andriamanitra mihitsy no nifidy. Izay ilay tenin'Andriamanitra manambara hoe Jesosy niteny hoe tsisy mahay manantona ahy raha tsy efa nitao amin'ny iraiko izay avy any an-danitra. Andriamanitra mihitsy no nitaona antsika izany, tsiraray avy anantona an'i Jesosy. Andriamanitra no nitaona antsika. Fa tsy tsika akory niteny hoe andeha tady an'i Jesosy aho, fa Andriamanitra no nitaona antsika anantona an'i Jesosy. Eo koa nefa tsika mangetaheta mafy koa tsika hiaona amin'i Jesosy. Satria raha ohatra ka olona anankiray hoe miandry fotsiny. Raha miandry fotsiny koa ianao dia tsy hiaona mihitsy ianao amin'i Jesosy. Tsy maintsy ianao mangetaheta 100%. Tsy maintsy mangetaheta mitady an'i Jesosy. Izany hoe reseho mihitsy ilay nofonao io. Reseho mihitsy ny nofo dia hiaona amin'ny tompo ianao. Tsy maintsy ady no hatrehantsika vao hiaona amin'i Jesosy isika. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra ihany hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona. Hitanareo izany? Fanjakam-pisorona. Tena hoe Andriamanitra mihitsy no nifidy. Zava-dehibe izany. Fanjakam-pisorona.
firenena masina itsika zany. Zany hoe tsy hoe hoe io Madagasikara dia masina avokoa. Madagasikara tsy any tiany ten'Andriamanitra ambany, fa any an-danitra ny firenena masina. Ety ambony tany dia misy ety ambony tany masina ny anatiny ireo masina eran-tany ireo zany zanak'Andriamanitra izay nanaraka an'i Jesosy ohatrantsika no atao hoe firenena masina. Io ilay hiakatra any an-danitra rehefa ho avy Jesosy. Fa tsy hoe koa hoe io Madagasikara dia izy manontolo hiakatra any an-danitra daholo io firenena masina. Tsy atompo. Na hoe raisiko ohatra io Congo dia io Congo manontolo io dia hoe masina daholo. Na ohatra io ohatra hoe raisiko ohatra hoe La Réunion dia masina daholo. Na ohatra hoe La France dia masina daholo. Tsy fa isika zany dia isam-batan'olona izay manaraka an'i Jesosy no atao hoe firenena masina dia ho any an-danitra. Tsy afaka isika hitondra izay olona rehetra akaikitsika na olona fantatsika, fa arakaraka ny tsirairay avy raha te hiditra anatin'ny firenena masina ho any an-danitra ny olona tsirairay avy. Tsy maintsy misafidy ny olona tsirairay avy. Dia misy entre parenthèse akaikiny io miteny hoe Exodosy 19:6 zany afaka vakianao. Exodosy 19:1-9. Dia io ihany koa ten'Andriamanitra zany renan'io hoe olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Amen. Tsara be zany. Misaora ny tompo, misaora n'Andriamanitra satria izy mihitsy no naka antsika ho an'ny tenany. Andriamanitra naka antsika ho an'ny tenany. Amen. Zava-tsoa be zany. Olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany. Fahasambaram-be mihitsy zany. Mba ilazanareo ny hatsaran'ilay ny antso anareo. Amen. Zay le izy. Mila antsika manambara any Jesosy. Mila antsika manambara any Jesosy raha miteny ianao hoe zanak'Andriamanitra. Mazava tsara ny tenin'i Petera eto. Mba ilazanareo, mazava tsara mihitsy ten'Andriamanitra, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay ny antso anareo. Tsara ny tompo. Tsara ny tompo, tsy maintsy ambara ny fahatsaran'i Jesosy. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe averiko indray mandeha hoe mba ilazanareo ny hatsaran'ilay ny antso anareo, hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Amen. Zay le izy. Tao anatin'ny aizina isika. Tao anatin'ny aizina isika dia nafahan'ny tompo avy ao anatin'ny aizina isika mba handeha amin'ny fahazavany mahagaga. Jesosy ilay fahazavana. Izy ilay fahazavana mihoatra lavitra noho ny masoandro. Izy zany no tokony ambarantsika satria tsika dia navota ny tompo, navota n'Andriamanitra isika, nafahan tao anatin'ny aizina, ry havana. Anatin'ny aizina isika teo aloha. Tsy ampanao fa zany fahamaizina izany. Olona mandeha anatin'ny aizina tsy mahita na inona na inona. Zava-doza, tena zava-doza dia ny olona mankany amin'ny elo. Rehefa mankany amin'ny elo ny olona anankiray, rehefa maty zany, dia tena hoe aizina no andehanany. Aizina mandrakizay. Aizina mandrakizay. Tsisy intsony ny fahazavana. Fa ny fitiavan'Andriamanitra antsika dia izy ilay fahazavana. Dia ny mbola velona tompo dia mibeba. Dia ny mbola velona miala amin'ny ratsy rehetra, hibebaka antsika rehefa avy eo. 10 farany. Dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra. Hatreo aloha. Isika zany teo aloha dia tsy firenena akory. Tsy tao anaty zanak'Andriamanitra tsika teo aloha. Mazava be ny ten'Andriamanitra. Tsy tao anatin'ny zanak'Andriamanitra tsika teo aloha. Satria ny antony tsika mpanota ratsy isika, satria tsy masina isika. Feno faharatsiana isika. Dia zay nahatonga antsika hoe tsy firenena akory tsika zany teo aloha. Fa rehefa niova tanteraka isika, rehefa tena nanaraka an'i Jesosy tanteraka isika, dia lasa firenena, lasa ao amin'ny tompo zany isika. Dia hoy ten'Andriamanitra aveo kely 10 farany hoe dia ianareo izay tsy firenena akory fahiny, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra. Olon'Andriamanitra zany tsika ankehitriny. Izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Amen. Averiko indray mandeha. Izay tsy namindrana fo, fa ankehitriny efa namindrana fo. Amen. Teo aloha tsika dia tsy namindra fo tamintsika Andriamanitra teo aloha. Fa ankehitriny zany
dia efa namindra an'Andriamanitra fo isika, namindra fo tamintsika Andriamanitra, zay nahatonga antsika ho toy izao. Ry havana, tiantsika ny tompo, mamy ny isika, mbola misy ny fotoana ahafahantsika mibebaka dia ny mbola velona isika. Tena mahatsapa marina ve ianao? Mahatsapa marina ve ianao fa tena efa zanak'Andriamanitra ao anatin'ny firenen'Andriamanitra ve ianao? Efa ao anatin'ny fanjakam-pisorona ve ianao? Efa tena firenena masina ao an'Andriamanitra ve ianao fa anatin'izay ve ianao sa tsy? Ry havana, hibebaka isika mba hiala amin'ny lolo-po rehetra, hiala amin'ny fitaka, hiala amin'ny fiatsaram-belatsihy, hiala amin'ny fialonana voalaza daholo izany. Oka ianao mamerina maki ny teny raha ohatra tsy narenao teo. Hiala amin'ny fanendrikendrehana rehetra ao amin'ny Petera 2:2, afaka vakianao milamina tsara ny tokantranonao na amin'ny toerana izay misy ianao. Mila antsika miala amin'ny ratsy rehetra, zay isika vao ho tafiditra ny lanitra. Tsy maintsy tonga ho toy ny zaza isika, tsy maintsy ho tonga ho toy zazakely vao teraka isika, zany hoe masina tsy mahalala ota, zay isika vao tafiditra ny lanitra. Satria Jesosy ilay vato fehizoro zay nolavon'ny olona, sao dia mbola anisany mandahan Jesosy ianao, sao dia mbola anisany tsy mankatohan Jesosy ianao. Tianao Jesosy, tiay Jesosy, miantso antsika izy ankehitriny hibebaka eo anatrehany, hiantso azy, hiala amin'ny ratsy rehetra. Ry havana, oka isika andohalika, oka isika andohalika anatreha seza fiandrianan'ny tompo. Raha afaka mandohalika ianao, fa raha sanatria ianao tsy afaka mandohalika fa hoe marary dia ny tompo no mahita, izy no mahafantatra, izy no mahafantatra ny mombany amin'ny fahasalamanao, ny tompo hoe anasitrana anao. Fa raha afaka mandohalika ianao dia tsy maintsy mandohalika eo anatrehan'ny tompontsika tsiraray avy, satria izy no mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Tsy maintsy mandohalika anatrehany nofo rehetra. Andohalika isika tompo, tondra tenantsika anatrehan'i Jesosy, eo teo amin'ny tompony mombanao. Ivavaka isika, vavaka isika, ngataka ny famindram-pon'i Jesosy. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy, indreto izay tompo miantso anao Jesosy, satria Jesosy nahare ny teninao izay. Ny teninao tompo manambara Jesosy io fa ianao le vato fehizoro, ianao Jesosy izay nolavon'ny olona Jesosy fa ianao kosa Jesosy dia ekena ianao. Manaiky anao aho Jesosy, manaiky anao aho Jesosy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainako. Ka ity aho Jesosy mangataka ny famindram-ponao, mamelà ny heloko Jesosy, mamelà ny helokay tsiraray avy Jesosy, satria mpanota izay tsy mendrika izay tompo, tsy mendrika izay tompo, fa ratsy Jesosy nefa mbola tiavinao, nofidianao Jesosy izay, notaominao mba ho ao ambalanao. Ka misaotra anao ray malala, misaotra anao ny fidy anay ho zanakao, ho fireneny lanitra Jesosy. Oh Seigneur, ho fireneny lanitra, misaotra makasitraka anao Jesosy. Ianao le fahazavana, ianao le Andriamanitra mazava. Eny, notsoanao tanatin'ny aizina izay, nafahanao tsy tanatin'ny aizi-pito, tao anatin'ny faharatsiana Jesosy. Misaotra anao, ianao le Andriamanitra tsisy fiafarana, ianao le mandrakizay doria, ianao le tsy voisan'ny taonanao Andriamanitra, satria ianao nahary izao rehetra izao, nahary izao rehetra izao Andriamanitra, ary tsy farana mandrakizay doria ianao Andriamanitra. Ray malala izay koa zanakao dia ho velona tahaka anao ilay vato fehizoro Jesosy. Eny, satria velona ianao dia ho velona mandrakizay koa izahay. Oh Seigneur, ho velona mandrakizay koa izahay. Indreto izay Jesosy mandohalika eo anatrehanao, izay afaka mandohalika, mangataka fifonana Jesosy eo, mifona aminao izay, mamelà ny helokay, mamelà ny tsy famendrehanay. Amboary izay Jesosy, hiala amin'ny lolo-po,
alao aminay Jesosy ny lolom-po Jesosy, hifonana aminao izany. Impiry Jesosy io, ny fonay Jesosy mieritreritra zavatra tsy araka ny sitraponao. Diovy ny fonay Jesosy, diovy ny fonay Tompo, mba hitia ny olona rehetra, mba hitia ny olona rehetra Jesosy malalao. Hiala Jesosy ny amin'ny fisainana ratsy rehetra Jesosy, fa tena ankatoanao, anao zay sitrakao, anao zay tianao Jesosy io. Avaozy izay, avaozay Jesosy io, mba homendrika ho anao rery any, mba homendrika ho anao rery any Jesosy io, satria ianao ilay masina sy mahery, ianao ilay tsara indrindra, ianao ilay lehibe indrindra Jesosy ary tsisy toanao. Tompo malalao, amboary Tompo izay, mamindra fo Jesosy io. Tompo malalao, mifonany amin'ny fitaka, ny amin'ny fiteny tsy mendrika rehetra, mifonany amin'ny toetra ratsy rehetra Jesosy malalao. Alao anaty vavanay Jesosy ny fitaka, alao anaty vavanay Jesosy ny fiteny tsy mendrika rehetra. Tompo malalao, amboary izay, amboary izay Jesosy malalao, avaozy izay. Ianao Jesosy no afaka manavao anay, ianao no afaka manadio anay Jesosy. Amboary Jesosy ny fiteninay, amboary Jesosy ny mombanay, mifona aminao Tompo. Diovy ny vavanay, diovy ny vavanay Jesosy malalao, mba hadio eo anatrehanao, mba homendrika eo anatrehanao Jesosy, satria Tompo, ianao rery ihany no tokony ambarany vavanay, ianao rery ihany no tokony asandratray Jesosy, ary ianao rery ihany Jesosy no tokony hotomponay mandrakizay. Fa hiala Tompo amin'ny resabe rehetra, amin'ny zavatra tsy mahasoa rehetra Jesosy io. Diovy ny vavanay, mba hadio anatrehanao. Sasao amin'ny rano Jesosy ny vavanay. Jesosy Tompo, mangataka aminao Jesosy. Diovy koa Jesosy ny masonay, diovy ny masonay Tompo malalao, satria Tompo impiry izay Tompo no miteniteny foana Jesosy ary tsy mendrika Jesosy avy amin'ny fijerinay. Tompo malala, diovy ny masonay, tsy hanendrikendrika Jesosy, tsy tsaratsara olona Jesosy io. Diovy ny masonay Tompo, satria Jesosy ny masonay indraindray dia mitsaratsara olona Jesosy io. Zinona moa izay Jesosy io? Olombelona ihany izay Jesosy, ho vovoka izay. Ianao no mpitsara, ianao no mpitsara Jesosy, fa izay raha Tompo mbola ho tsaraina, izay mbola ho tsarainao Jesosy, ka mamindra fo aminay, mamindra fo aminay Jesosy. Amboary izay, avaozy izay Jesosy io, avaozy izay Jesosy io. Milanao izay, milanao izay Jesosy io. Amboary ny fijerinay, amboary ny famindranay Jesosy io, mba tsy hanendrikendrik'olona ny masonay, mba tsy tsaratsara olona ny masonay Jesosy io. Diovy ny masonay, mba tsy hangaringarika Jesosy, mba tsy hanjonanja Jesosy io, fa ho very izay Jesosy io. Raha ohatra entiny nofonay, amboary izay Jesosy, mba hadio anatrehanao, mba homendrika anatrehanao Jesosy malalao. Tompo malala, mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famindram-ponao. Sasao Jesosy ny masonay, sasao amin'ny ranao Jesosy, sasao amin'ny ranao Jesosy ny masonay, mangataka ny famindram-ponao. Jesosy Tompo, hoentiny aminao koa Jesosy malalao ny sofinay, izay norenesinay Jesosy tsy araka ny sitraponao. Diovy Jesosy ny sofinay, diovy ny sofinay, mba hadio Jesosy io, mba hadio Tompo, mba hare mandrakariva soa eo anatrehanao. Fa hiala Tompo ny amin'ny zavatra izay tsy mendrika rehetra izay ny sofinay Tompo. Iran'izao tontolo izao izay mandalo anatin'ny sofinay Jesosy, ny teniteny foana eny ny sofinay Tompo. Diovy ny sofinay Jesosy, mamelana ianao, mamelana ianao Jesosy malalao. Sasao Jesosy ny sofinay, sasao amin'ny rano Jesosy ny sofinay. Diovy Jesosy, diovy ny sofinay Jesosy malalao, Jesosy malalao. Esory koa Jesosy anatin'ny fonay, anatin'ny fisainanay Jesosy, ny fiatsaram-belatsia Jesosy io. Mifona aminao Jesosy izahay, mifona aminao Tompo, mamindra fo aminay Jesosy, amin'ny fiatsaram-belatsia anay Jesosy io. Eny Tompo, tsy mendrika izay Jesosy, tsy mendrika izay Tompo malalao. Afao Jesosy amin'ny fiatsaram-belatsia Jesosy io. Diovy Jesosy ny fonay, diovy Jesosy ny fiteninay, diovy Jesosy ny mombanay Jesosy malalao. Mamindra fo aminay,
mamindra fo aminay Jesosy io, mazava ny teninao Tompo, esorina avokoa Jesosy izany ny fihetsaram-belatsia Jesosy eo. Alao Tompo ngoty ao anatinay izany Jesosy malala o, alao Tompo anatinay zanakao tsiraray avy, alao aminay olona tsiraray avy Jesosy ny fihetsaram-belatsia Tompo, satria Jesosy ilay fahavalo dia mamandrika ratsy fanahy Jesosy io. Tompo malala o, ifonanay aminao koa Tompo ny fialonana Tompo, ifonanay aminao Jesosy mibebaka izay Jesosy io, mibebaka ao Tompo ny amin'ny fialonana Jesosy io, mamindra fo Jesosy mamindra fo Tompo ny amin'ny fialonana, mamindra fo Jesosy amboary izay Jesosy malala o, amboary izay Tompo mba tsy alona ny hafa Jesosy io, amboary izay Jesosy mba homendrika Jesosy eo anatrehanao, mba homendrika Jesosy malala o, mamindra fo Jesosy io, mamindra fo Jesosy malala o, satria ianao Tompo no mpamonjy tonga lafatra, ianao no mpamonjy tonga lafatra Jesosy malala o, Jesosy malala o, amboary izay ho toy ny zaza kely Jesosy io, ho toy ny zaza voateraka Jesosy io, araka ny teninao Jesosy io, satria Tompo tsy ho tafiditra lanitra izay Jesosy tsy ho tafiditra lanitra Tompo raha tsy ho tonga toy ny zaza Jesosy io. Eny Tompo, zaza tsy manana ota Jesosy io, zaza madio Jesosy malala o, Tompo malala mamindra fo aminay, amboary izay Jesosy amboary Tompo, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy mba ho toy ny zaza izay Jesosy malala o. Tompo amboary izay tsiraray avy, avaozy ny toe-piainanay, avaozy ny fisainanay Jesosy eo, mba tena ho mpanjakanay tokoa ianao Jesosy araka ny hira teo am-piandohana Tompo, mba tena ho mpanjakana ianao Jesosy malala o, oka ianao hanjaka amin'ny fonay, oka ianao hanjaka amin'ny tenanay tsiraray avy Jesosy io, Tompo malala o, mamindra fo aminay Jesosy io, mangataka aminao Jesosy malala o, ianao Jesosy ilay vato fehizoro, nefa no lavo ny olona ianao Jesosy fa zay kosa Tompo mila anao Jesosy io, mila anao Tompo satria anao Jesosy no Andriamanitray mendrika andray ny voninahitra Jesosy io, ka mila anao Jesosy io, oka ianao hikarakara anay Jesosy malala o, oka ianao Tompo amindra fo aminay Jesosy io, satria mila anao zay Jesosy io. Ho any amin'iza moa zay Jesosy ho any amin'iza moa Tompo raha tsy ho any aminao, ianao rery any Jesosy no fiainanay, ianao rery any Jesosy no lalanay ety ambony ity tany ity, ka mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny famindram-ponao Jesosy io, avaozy izay Jesosy amboary izay Jesosy malala o, eny Tompo mba tena ho fanjakam-pisorona tokoa, mba tena ho fanjakam-pisorona tokoa Jesosy io, mba tsy hanala baraka anao Jesosy fa tena anao zay sitrakao, anambaranao Jesosy anambaranao tsy amin'ny enatra fa tena Tompo ampifaliana Jesosy eo, ijoro anao Jesosy anambara ny fahatsaranao Jesosy eran-tany, satria anao Jesosy ianao nanolotra ny ainao tety, ianao nanolotra ny tenanao Jesosy tety ambony tany, nefa n'izay Tompo malala o, impiry izay Jesosy malala o no tsy mankatoa anao, impiry izay Tompo no tsy manao ny asanao, nefa Jesosy io, ianao Jesosy nanolotra ny tenanao Jesosy teo ambony hazofijaliana Jesosy io, ary nametraka ny asanao taminay Jesosy malala o, ka mangataka aminao Jesosy, mangataka aminao Jesosy io, oka ianao ny ampitafy ny hery ho anay tsiraray avy Jesosy io, aizanay Tompo manao ny asanao, aizanay Tompo manambara ny fahatsaranao Jesosy io, satria Tompo mba ho mpanompo mahasoa anatrehanao Jesosy io, amboary Jesosy malala o, mangataka ny hery avy aminao, mangataka ny famindram-ponao Jesosy malala o, diovy amin'ny ranao zay, diovy amin'ny ranao Jesosy io, mba ho firenena masina ho anao tokoa Jesosy malala o, mba ho tafiditra ny lanitra Jesosy malala o, oka Tompo mba ho firenena masina ho anao zay Jesosy malala o, ka ho anisan'ny zanakao ho any aminao Jesosy rehefa tonga ny fotoana Jesosy io, rehefa tonga Jesosy ny fampakaram-bady zanak'ondry Jesosy io, mba ho anisany ho tafiakatra izay Jesosy malala o, mba ho tafakatra Tompo Jesosy io, mba tsy ho ringana ety ambony ity tany ity Tompo, mangataka ny famindram-ponao, mangataka ny fitantananao Jesosy mila anao zay Jesosy malala o, ho any amin'iza moa zay Tompo malala raha tsy ho any aminao, Jesosy malala o, avaozy izay Tompo, oka ianao Jesosy anongotra zay tsy anao anatinay tsiraray avy Jesosy io, amboary Jesosy io, diovy amin'ny ranao Jesosy ny momba ny manontolo, ny lohanay ka hatramin'ny faladianay Jesosy io, sasao amin'ny ranao soa Jesosy malala o, sotroko ny ranao Jesosy,
sotroinay ny ranao Jesosy anadio ny taovanay, anadio ny anatinay Jesosy sasao amin'ny ranao zay Jesosy malala oka ny ranao ikorina anatin'ny taovanay Jesosy anadio anay tsiraray avy. Mangataka ny famindraponao Jesosy, mangataka ny famindraponao Jesosy, diovy amin'ny ranao zay Jesosy malala mba adio, diovy amin'ny ranao Jesosy mba adio Jesosy malala Tompo malala oka ianao Tompo andoro ny loharanoko rehetina rehetra anatin'ny taovanay, diovy Jesosy ny taovanay tsiraray avy, diovy Jesosy ny tenanay manontolo Tompo, oka ianao Tompo anasitrana Jesosy ny loharanoko rehetina rehetra Jesosy anatin'ny taovanay, sitrano zay Jesosy malala oka ianao anasitrana anay Jesosy malala amin'ny ranao soa, amin'ny ranao soa, sitrano zay Jesosy malala zay loharanoko rehetina rehetra Tompo oka ianao Jesosy anasitrana anay tsiraray avy, diovy zay Jesosy amboary zay Jesosy malala oka Tompo anao anadio anay amin'ny ranao soa Jesosy milanao izay, oka Jesosy ny ranao amin'ny lalandranay ikorina anatin'ny lalandranay, ianao ny Andriamanitra tsara indrindra, masina indrindra, Tompo malala ianao no tomponay, ianao no asantratray, ianao ny Esoa, ianao rery ihany ilay mpamonjy tonga tety ary mbola ho avy indray hakanay. Jesosy malala mitondram-bavaka izay Jesosy ho an'ny ankonanay tsiraray avy Jesosy, ho an'izay manana ankonana Jesosy petraka aminao Jesosy ny ankonanay tsiraray avy Jesosy, oka ianao anamboatra Jesosy ny tsiraray avy Jesosy, avaozy Jesosy, amboary Jesosy mba tena anatona anao, mamindra fo Jesosy mamelany heliko ny tsiraray avy ianao Tompo, hoentinay koa Tompo ny fianakaviana rehetra Jesosy na iza Jesosy oka ianao Tompo hikasika ny tsiraray avy mba hanatonan'izy ireo anao Jesosy mba halalan'izy ireo koa Tompo anao, satria Andriamanitra velona sy mahery ianao, Andriamanitra tsara indrindra ianao Jesosy ary Andriamanitra misy ianao, Andriamanitra miteny ianao Jesosy. Mangataka ny fanahy masinao Jesosy oka ny fanahy masinao ameno ahy amin'izao ora sy fotoana izao, oka ny fanahy masinao ameno zanakao tsiraray avy amin'izao ora sy fotoana izao, feno ny fanahy masinao Jesosy malala mangataka ny fanahy masinao feno ianao izay, fenoanao zay fanahy masinao, mila ny afinao fanahy masinao ameno anay, feno ianao zay fanahy masinao, oka ianao ameno anay fanahy masina iray, milanao zay amin'izao ora sy fotoana izao, milanao zay fanahy masinao, oka ianao ameno anay fanahy masina malala, milanao izay, ianao le fanahy niray, ianao le fanahy niray fanahy masinao, ka feno ianao izay, oka ianao aminay fanahy fiton'Andriamanitra, oka ianao ameno anay, amboary izay, avaozy izay, omeo fahendreny izay fanahy masinao, oka ianao ampiratra ny masom-pananay, amboary izay fanahy masinao, milanao fatratra izay, milanao fatratra izay fanahy masinao, oka ianao ameno zanakao tsiraray avy eran-tany, oka ianao ameno zanakao tsiraray avy eran-tany fanahy masinao, milanao izay, Tompo malala mitondram-bavaka Jesosy ho an'ireo izay marary eran-tany, mitondram-bavaka Jesosy ho an'ireo izay marary eran-tany, oka ianao Tompo anasitrana Jesosy ary izay mangataka fanasitrana avy aminao, sitrano Jesosy izay mangataka aminao Jesosy, oka ianao hiditra an-tsehatra Jesosy, anasitrana izay mangataka aminao, satria ianao no dokotera, ianao no mpitsabo Jesosy ary tsy misy toanao, ianao no mpitsabo Jesosy ary tsy misy toanao, mangataka aminao Jesosy malala Tompo mivavaka koa Jesosy ho an'ireo zanakao eran-tany Jesosy, oka ianao Tompo anamboatra ny tsiraray avy, oka ianao Tompo hikarakara ny tsiraray avy Jesosy malala oka ianao Jesosy hamany problème ny tsiraray avy Tompo izay mangataka aminao Jesosy, mangataka famindrapo avy aminao, oka ianao Tompo hiditra an-tsehatra Jesosy anavitra zanakao tsiraray avy, Tompo mitondram-bavaka koa Jesosy ho an'ireo izay tsy zanakao Jesosy, andro izay tsy zanakao Jesosy malala oka ianao Jesosy hikasika an'izy ireny, anamboatra an'izy ireny Jesosy malala hitaona an'izy ireny ray mba ho ao aminao, mangataka aminao ray malala satria ho avy ianao ray malala ka mivavaka ho an'ny tany ao Jesosy, mivavaka ho an'ny tany ao Jesosy, ny amin'ny zava-doza misy eo eran-tany Jesosy, oka ianao hiditra an-tsehatra Jesosy, oka ianao hiditra an-tsehatra Jesosy, andamina Jesosy hamonjy ny zanakao Jesosy mitondram-bavaka ihany koa Jesosy ho an'ny tandrazanay, mitondram-bavaka ho an'ny Madagasikara ao Jesosy malala oka ianao Jesosy malala hikarakara ny tandrazanay, mamindra fo Jesosy, mamindra fo Tompo amin'ny gasy rehetra ianao, oka ianao Tompo hanafaka ny tsiraray avy Jesosy ny amin'ny fanompo-tsampy,
tompo malala ny amin'ny tsy fankatoavana anao jesosy malala o oky ianao tompo ame sakafo azay tsy manana jesosy malala o mamindra fo jesosy amin'ny tandrazanay mamindra fo jesosy amin'ny gasy amboary jesosy ny tsiraray avy amboary tompo fa milanao jesosy ny tandrazanay milanao jesosy malala o oky ianao jesosy ampiratra ny maso ny tsiraray avy indrindra tompo manomboka any mpitondra fanjakana jesosy ka hatramikely indrindra jesosy malala o oky ianao jesosy hikasika ny tsiraray avy anamboatra ny tsiraray avy jesosy satria anao dia andriamanitra lehibe indrindra andriamanitra mpamonjy ianao jesosy ary tsy misy toanao andriamanitra mpamonjy ianao jesosy ary tsy misy toanao mangataka ny tananao mahery jesosy hiditra antsehatra jesosy amin'ny tandrazanay hiditra antsehatra tompo oky ianao tompo anavitra ny tsiraray avy anova ny tsiraray avy anamboatra ny tsiraray avy jesosy malala o misaotra ny amin'ny vavaka teto misaotra anao tompo malala o ny amin'ny fotoana teto jesosy misaotra ny amin'ny teny mamy izay nomenao anay jesosy malala satria sambatra izay mananao sambatra izay tompo satria anao fanay masina dia mampianatra anay foana mampaherenay mahafaly ny fonay sy ny fanahinay ka makasitraka lehibe indrindra fanay masina o misaotra anao misaotra anao lehibe indrindra fanay masina o apetraka eo ampelantananao ny alina nay tsiraray avy oky ianao hikarakara anay tsiraray avy hiambina anay oky ianao ametraka ny injelinao amin'ny tokantranonay tsiraray avy na eny an-dakoronay tsiraray avy jesosy oky ianao hiaro anay jesosy tompo malala o ianao ilay andriamanitra lehibe indrindra ka harovy jesosy zanaka ho eran-tany jesosy malala o ome toromaso mamy izay jesosy aoka eo ambanin'ny tana maherinao ka misaotra jesosy ny voninahitra ho anao jesosy mankasitraka anao lehibe indrindra jesosy ny amin'ny fotoana teto ianao no mendrika memboninahitra mendrika deraina mendrika kalazaina satria andriamanitra tsara indrindra ianao andriamanitra masina indrindra ianao ary tsisy toanao eny ianao rery ihany ilay Yesoa ianao rery ihany ilay andriamanitra tsara indrindra ianao ilay fanay masina lehibe indrindra ka misaotra ray mendrika memboninahitra ianao mendrika deraina ianao ianao ilay alfa sy omega ilay fiandohanay mbola hiafaranay mankasitraka jesosy misaotra jesosy ny voninahitra dia ho anao ny voninahitra dia ho anao ilay andriamanitra be fitiavana fafy mandevina ihany koa ianao jesosy ianao ilay tianay jesosy tiako ianao jesosy mamiko ianao jesosy ka misaotra anao jesosy ny amin'ny fotoana mbola ahafahanay vavaka toy izao oky ianao hiaro zanakao tsiraray avy eran-tany jesosy zanakao tsiraray avy atao amin'ny hoavy jesosy tompo izay mitady ianao jesosy oky ianao tompo hikarakara zanakao tsiraray avy izay atao amin'ny hoavy jesosy arovy jesosy ny tsiraray avy oky ianao tompo anamboatra ny tsiraray avy ireo izay manana problema jesosy oky ianao tompo hikarakaran'izy ireny jesosy eny tompo malala oky ianao hiaro anay tsiraray avy ka ny voninahitra dia ho anao jesosy mankasitraka feno tompo malala amboary ny tsiraray avy atao amin'ny hoavy jesosy tomponay zanay izay eran-tany tompo misy an'izy ireny amboary jesosy oky ianao jesosy hitay ny zanakao tsiraray avy taio jesosy zanakao tsiraray avy tompo ary amboary jesosy mba tena ho mpanompo tokoa afaly ianao jesosy afaly ianao tompo malala ka misaotra anao jesosy ny voninahitra dia hanoreny any jesosy hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ny ary-mandraka izay doria misaotra tompo malala aleluia 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 amen aleluia zay zany ry hava-malala ny fotoanantsika anio dia misaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana nomenantsika anio ny amin'ny teny lehibe izay nomenantsika koa dia voninahitra ho an'i jesosy dia mametraka veloma aminareo tsiraray avy indray ahako dia raha mbola sitrapon'ny tompo dia amin'ny asabotsy indray tsika amin'ny en direct amin'ny valora alina aty Eropa dia amin'ny 9 ala zany any Madagasikara dia mareza trano daholo tompoko dia voninahitra ho an'i jesosy rery ihany aleluia amen veloma tompoko